Ampitomboana antsika hatrany ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra natratra izao alahadin'ny Pentekosta fa 4 ny volana May taona 2024 izao. Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra ka ny fanahy masina izay fanomeny ny zimino rehetra no anome antsika fahazavan-tsaina taridalana amin'ny zavatra rehetra rehetra. Vavakisika mialoha ny andrenesantsika ny afatra amin'ity maraina ity. Fifaliana ho anay Jesosy misaotra anao amin'ity maraina ity andro alahady miavaka tokoa satria atsiarovanay ny nanirahanao ny fanahy masina izay fa afatrao sy fampanantenanao hoe aniraka ny fanahiko amin'izao tontolo izao aho. Andatsaka izany amin'ny mpianatrao. Raha tsy hoe titsony aho zanareo dia ny mpananatra no avy mampatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia mila izany fananao izany zahay hampatsiaro anay ny halehibe ny fitiavanao amin'ny alalan'izao teny izao ndray. Nitenena ary Tompo ary tendreo ny motro araka ny sitraponao. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay katsika ny afatra amin'ity alahady ny Pentekosta ity dia arak'izay hita amin'ny filazantsara araka ny Jaona 20. Ny andininy 7 ka hatramin'ny 13. Jaona 20, ny andininy 7 ka hatramin'ny 13. Mivaky toy izao rehefa hita izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa hariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe hiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovoany, ary dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka na ny ranoray ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina. Na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Amen. Indray andro nisy raim-pianakaviana efa nahazoazo taona izay resaka tamiko tao anatina fianarana soratra masina dia nametraka fanontaniana mivantana izy hoe tio izy mba misy fanontaniana manitikitika ahy hoe iza moa Andriamanitra. Dia ho za hoe iza ahoana moa tianao fantarina ray aman-dreny? Iza moa Andriamanitra hozy izy. Izany fanontaniana izany dia fanontaniana toatra ny tsotra ny fahenoantsika azy, kanefa ho anahy manokana tamin'ny fotoana izay nandrenesako an'io fanontaniana io dia tena fanontaniana nitsatoka tao anatin'ny fanahiko. Ary mandraka ankehitriny aho dia mametraka io fanontaniana io amin'ny tenako hoe iza tokoa moa Andriamanitra. Rehefa zohina ny soratra masina hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia Andriamanitra dia mazana, mba tsy lazako hoe izay mihitsy, dia mifanohitra tanteraka amin'izay eritreretintsika sy heverintsika ny momba azy. Ary izany no antony nanomezan'ny mpandinika ny soratra masina azy na ny théologiana le hoe le tout autre. Dikany le tout autre dia hoe raha izany mieritreritra toy izao dia mifanohitra amin'izay. Raha izany reny tena hoe toy izao izy dia mifanohitra amin'izay. Zay le hoe tahaka ny nelanelan'ny lanitra sy ny tany, avon'ny lanitra sy ny tany, nelanelan'ny fisainako sy ny fisainareo, zany hoe tsy maintsy mifanohitra foana amin'izay mieritreretatsika azy. Le tout autre. Io fanontaniana io rangahy io arak'izay dia nanaraka nateny foana tamin'ny androm-piainako ary nanamarika aho io fanontaniana io. Ary rehefa nanoratra ny asa soratra aho farany na ny thèse mémoire zany dia io nataoko lohatenin'ny mémoireko hoe le paradoxe en Dieu. Le paradoxe en Dieu zany hoe
ny fieverako momba an'Andriamanitra, ny fifanoerana ao amin'Andriamanitra. Zay tsy haiko raha malaza azy. Ny fifanoerana ao amin'Andriamanitra. Misy zavatra paradoxal ao amin'Andriamanitra. Anome ohatra tsika reto. Fitenitsika ny hoe Andriamanitra mpamindra fo. Kanefa koa dia tsy hoe fitenitsika fiteny amin'ny soratra masina plutôt. Fa nefa koa dia mazava koa ny teny soratra masina fa Andriamanitra dia saro-piaro, un Dieu jaloux. Miséricordieux nefa koa jaloux. Andriamanitra dia fanahy. Ary zay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana hozy Jesosy. Fa izy ihany koa nefa dia Andriamanitra tonga nofo ao amin'ny Kristy. Hitanareo zay le paradoxe. Azo lazaina ihany koa ohatra hoe Andriamanitra nifidy ny Israely ho firenena voafidy manokana. Natokany sy navahany ho azy. Fa izy ihany koa, izy Jesosy tenany ihany koa, izy Andriamanitra tenany koa azafady, ny tenany ty ao Isaia 1:5 hoe notadiaviny zay tsy naniry ahy aho sy hita zay tsy nitady hoy za tamin'ny firenena zay tsy natsona tamin'ny anarako inty aho. Zany hoe nifidin'Israely ho firenena navahana tao anatin'ny maro izy, nefa koa izy dia niteny hoe zaho koa dia manambara tena am'ireo zay tsy firenena kory, zany hoe tsy kotiana ho vahoaka an'Andriamanitra zany. Zany hoe izay le paradoxe ao amin'Andriamanitra tsy ho azotsika mihitsy ka mahatonga le fitenenan'ny théolojiana hoe le tout autre no filazana azy. Raha izay ary dia inona ny ifandraisan'izany amin'izao perikopantsika androany zao? Ny perikopan-jarantsika androany zao dia voamaika mampisongadina zay paradoxe an'Andriamanitra izay ao an' Jesosy Kristy. Raha jerentsika ty texte ty dia Jesosy mitsangana eo afovoan'ny mpianatra tao anaty efitrano mihidy lakle. Dia rehefa nitsangana teo afovoan'ny mpianatra izy dia nasainy hoe ireto ny tanako zay nisy nanomboana jereo ny lanovoako. Midika inona zay fampisehoana ny tanany nanomboana azy sy ny lanovoana zay manambara ny fijaliany mazava ho azy, ary koa ny fahafatesany hoe io vatana io dia tsy fanahy fotsiny fa vatana mihitsy. Amin'ny fomba ahoana ny mahatonga n'io vatana zay tsy fanahy fotsiny io afaka miditra amin'ny efitrano mihidy lakle. Hitanareo le paradoxe. Io vatana zay maratra satria mbola eny ny diany fery dia tsy voafetra ny toerana mihidy. Zany hoe ny zavatra seho ny pete hijaonina amintsika zany eto sahady dia ny hoe ity Jesosy zay azo lazany hoe tsy voafetra ny toerana sy ny fotoana ity dia io lay Jesosy nampijaliana sy nitsangana tamin'ny maty. Normalement zany vatana azo ampijaliana zany vatana no matina levina zany dia vatana voafetra matoa mety matoa maty, matoa maratra. Nefa eto ndray to mifanohitra tanteraka hoe to vatana tsy azo atao ininona, tsy azo ferana, tsy azo samborina, tsy azo gejaina fa indro tafiditra amin'ny efitrano mihidy. Zay le paradoxe amin'Andriamanitra. Raha ny lozika zany dia hoe tsy possible raha vatana mety maratra, tsy possible raha vatana mety maty, tsy possible raha vatana no ampijaliana no manana pouvoir toy izao afaka miditra amin'ny efitrano mihidy. Ka raha afaka nanao an'izany ihany io vatana io, maninona tamin'ny fotoana samborana azy dia tsy nampiasainy Jesosy zay pouvoir ananan'izay fa nanaiky ho samborina izy. Eto izy nefa tsy hita zay atao azy. Zay le paradoxe ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Jesosy, ao amin'Andriamanitra. Dia manoloana an'izay dia ity misy atao hoe karazana confession de foi zay tiako mba vakina aminareo dia ahitantsika ny lefosona tiako atongavana. Misy an'izao confession de foi zao manao hoe ataoko amin'ny teny français izy dia adikako malagasy teny malagasy avy eo. Je crois en l'Esprit Saint qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Zaho dia mino fanahy masina izay mijoro vavolombelona na manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Toizako, nous avons été baptisés par un seul esprit. Isika rehetra dia natao batisa tamina fanahy iray ihany ka pour former ensemble un seul corps mba ahatonga antsika ho vatana tena iray ihany. Eto amin'izay le izy
Je crois l'église du Christ à la fois locale et universelle. Za de mino fiangonana Kristy izay sady amina toerana voafetra anankiray lokale ary nefa koa ny fiangonana manerana izao tontolo zao. Faible fortifié, osa nefa ampaherezina. Izy tsy miteny hoe faible et fort, izy tsy miteny hoe osa sady matanjaka, osa nefa koa ampaherezina. Coupable et pardonné, voaheloka nefa voavela heloka, meloka nefa voavela heloka azafady. Io fiangonana io fiangonana sady marefo nefa ampaherezana, io fiangonana sady meloka nefa voavela heloka io fiangonana io no omena ny afatra handeha hanambara ny afatra Andriamanitra, omena mission. Zany hoe izany paradoxe izany dia tena manome fanantenana ho anahy manokana aloha. Satria ilay Andriamanitra zay maniraka dia miconsidere ny fahosako, nefa na de osa ary aho na de meloka ary aho dia no hamarininy na mindrana fo ary mbola ametrahany fitokisana. Eo ny zavatra tsy azo tsika ny matetika ary nazara hoe ahoana ny mbola ametrahan'Andriamanitra fitokisana amina fiangonana malemy, ahoana ny mbola ametrahan'Andriamanitra fitokisana amina fiangonana izay osa ka izay mihitsy Andriamanitra. Zay lezako hoe misy paradoxe amin'Andriamanitra hoe le Andriamanitra masina Jehova tompony maro dia ahoana izy no mampitondra ny anarany amina olona toy izany. Zay dia zavatra mahavariana. Donc eto zany dia aseho eto hoe ilay mpamonjy mitsangana eo fivoan'ny mpianatra dia mampiseho hoe mbola matoky anareo ary azadiny fa Jesosy nitsangana tamaty mijoro eo fivoan'ny mpianatra. Iza moa reto mpianatra izay ijoroan Jesosy reto? Dia ireto le mpianatra zay nandao azy, nandositra azy, nivadika taminy. Donc ho sarotra be ny hoe raha mahaolona atsika mbola manome fitokisana an'izany fiangonana zany ve Kristy? Eny io ny porofo izy eo fivoany io ary asehony mihitsy hoe mbola miaraka aminy izy. Ka ny fampisehoan Jesosy ny ratrany, ny fampisehoan Jesosy ny nanjo azy dia hoe ity zaho ilay natao tsinitsinina dia vonina koa ny andray ny mahatsinitsinina anareo, ny mahaolona osa anareo ary dia mbola ho ampiasaiko ihany koa hanambara ny afatro. Ho atsika angamba dia mety so sarotra amin'saitsika maha-olombelona atsika ny anakatra hoe ahoana zany vatan'ny Kristy izay nampahoriana, nampijaliana ary novonona zany no sady vatana be voninahitra. Mahay miaraka ve zany? Raha tsika zao hoe zany hoe raha tsika angamba teo amin'ny toeran'i Jesosy ka nitsangana tamin'ny maty, supposons na imaginons safady, dia mino maromarona fa esoriko daholo tony trasiny namonona areto satria manimba endrika atao chirurgie esthétique amin'izay aseko ny olona hoe même pas mal lao ziziny vazaha, même pas peur, hoe hitanareo fa tsy nampiontsinany ny zavatra nataonareo fa notehiriziny Jesosy ny ratrany ary tsy menatra izy mitondra n'io ratrany io mba hanehoany amintsika ihany koa hoe tsy menatra izy ny ho lay Andriamanitra maniraka atsika ary le olona irany dia tahaka izany koa osa malemy nefa ametrahany ny heriny ray amanontolo. Zany hoe tsy manaka n'Andriamanitra izany. Eto zany dia tonga Jesosy mijoro alohan'ny mpianatra ary miteny hoe fiadanako anareo. Fa inona io fiadanana io raha zany? Fiadanana raha miainga avy amin'ny zavatra nazavantsika zay, io fiadanana zay omeny Jesosy ny mpianatra io, fiadanana tsy manafoana ny mahaosa azy.
fiadanana zay mandray an-tanana ny tahotra izay ananany mpianatra. Zay mahatonga azy vao mipotra de hoe fiadanana ao anareo. Shalom. Fantatro fa ny pararehetra anareo matahotra anareo fa izao ny fiadanako zay omeko anareo dia fiadanana izay afaka manome anareo toky ao anatiny zany tahotra reo zany. Izany fiadanana zany tsy milatsaka ho azy ohatr'izao na de miteny ara Jesosy ny fiadanako anareo fa ny texte zay nomenantsika eto dia misy hoe ary dia Jesosy dia ao na moa filazany azy zay atsika kely ato amin'ny jaona toko 20 ato de hoe fiadanana ho anareo tahaka nandranoray ihany andraka anareo kosa ary rehefa nilaza zany izy zany hoe rehefa nanona hoe fiadanana ho anareo dia manisy fofonaina ka ho izy hoe raiso ny fanahy masina. Zany hoe io fiadanana io tsy fiadanana fotsiny am'izao hoe kalme anao aza misamboaravoara, fiadanana vokatry ny fanomezana ny fanahin'Andriamanitra. De eto ny fomba fanaovana azy ny tsofony na sy ny fofonaina mavarina le fomba filazany Jesosy azy de zay izy vao nanome ny fanahy masina. Ina ny sary ambadika raha jerenareo am'izany fomba fampiasany azy zany zany hoe le acte atao Jesosy ohatrany hoe amiko mitovy am'ireny olona mpanao réanimation amina sauvetage. Tanareo rehefa misy olona milatsaka andrano dia tsofona ny vavany atao bosaboso izy tsika zany hoe atao réanimation. Ny mpianatra eto zany de toy ny efa maty mihitsy ny finoany, levona tanteraka mihitsy ny finoany fa de réanimeny Jesosy indray amin'ny alalan'ny fanahy masina. Réanimation hainareo zany réanimation zany ohatran'ny olona anankiray izay avy didina ka tsy matsiaro tena de hoentina any amin'ny salle de réanimation de asiana ty appareil rehetrarehetra ty sy ny fanafody mba ahatonga azy hiverina velona. Ary misy olona tsy réanimé mihitsy eto Jesosy zany misary aseho eto de hoe ny finoany reto mpianatra reto rava tanteraka fa réanimeny Jesosy. Mampatsiaro koa ty ilay tao amin'ny Saedena tao amin'ny Adama sy Eva izay rehefa nivolavolain'Andriamanitra toy ny tanimanga de nasiany fofonaina dia velona. Zany hoe maty mihitsy no velomina eto. Tsy hoe osa ny finoan'ny mpianatra, tsy hoe reraderaka ny finoan'ny mpianatra fa maty mihitsy ny finoan'ny mpianatra. Ka Jesosy mamelona ny finoan'ny olony. Eto de mitodika amintsika mpanompon'Andriamanitra. Rehefa mandalo an'izay fotoan-tsarotra ka mety tena ozy tsika hoe reraderaka ny finoko zany. Tsy reraderaka fa maty mihitsy. De Jesosy no mamelona izany ao anatin'ny olona zay azy. Tadidio ilay acte prophétique nataony Ezekela refoz'Andriamanitra hoe mandehana ianao ka mitsangana voan'ireo taolana maina ireo. Nisy fahitana nasehony Ezekela misy cadavre be dehibe taolana maina de ozy Andriamanitra hoe maminania arakaraky naminanian'i Isaia no nampanatona ny taolana maina de naniry ozatra naniry nofo de farany velona. Mamelona ny finoan'ny olona ny fanahy masina. Finoan'ny olona efa nitsangana zay efa nafana teo rava teo velominy indray ary io ny masarobidy ny fanahy masina riavako. Mampametra-panontaniana hoe fangamo tsy efa vita ny asa nataon'i Jesosy tamina fijaliana ka inona ny mbola nandefasa fanahy masina. Tsy maintsy nalefa ny fanahy masina satria ny olon'Andriamanitra izay mandroso amin'ny fiainana ny fanompona de misy fotoana mahatonga azy horeraka. Ary ao anatin'izany fahosantsika zany asehon'Andriamanitra hoe ianao na de osa de azoko ampiasaina. Andriamanitra de conscient ny mahosantsika, tsy minimiser an'izany mihitsy Andriamanitra. Fantany tsara ny fragilité atsika, fantany tsara ny tahotra mamatotra atsika, fantany tsara fa olona kanosa isika, nefa ny fahafantaran'izany indrindra no manosika azy hoe atsoko ianao ary fidiko ary irahaka. Tsy miantso ny olona mafy be Andriamanitra.
io mantsy mahavarena ny fitoroteniny sasany hoe ianao mila mafy ianao miantso ny kalosa mihitsy Andriamanitra hanehoany fa izy no manangana, izy no mamelona ny finoan'ny olony, fa tsy ny olona no asaina miseho mafy be, tsy ny olona no miseho azo dadany, fa ny olona kanosa dia atsangan'Andriamanitra. Manoloana ny fahosantsika izay Andriamanitra dia tsy mangataka atsika hoe miseho ao mafy ianao, mody mitsikitsiky ao mason'ny olona manaova sourire commercial, tsy mitaky an'izany aminao Andriamanitra. Na dia milaza ara ny Timoty faharoa toko voalohany 5:7 manao hoe fa tsy omen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahaonona tena. Justement lay fanahin'Andriamanitra ny tsy fanahosa fa isika dia osa, dia io fanahin'Andriamanitra io no mampiseho amintsika hoe raha tsy zaho ianao ohatr'izay efa tsy hita trasy tsony. Aza mirehareha tompoko, aza miteny amin'ny olona hoe za manam-pinoana, za naharitra tamin'ny fanarana an' Jesosy, za tena mazoto mivavaka, za mifady hanina, za tena mazoto mamonjy fitaovavany etseroa izay mahatonga ny finoko matanjaka. Tsy miakina amin'izany io, fa fantatr'Andriamanitra ny fetratsika, fantatr'Andriamanitra ny fahosantsika, noho izany dia izy no miazona sy mamelona. Noho izany isika dia tsy tonga rehefa hoe latsahan'ny fanahy masina na manana ny fanahy masina tsy hoe lasa mafy be rehefa mivavaka, fa hampaherezina isika. Contraste, tsy fort fa fortifié. Osa aho, malemy aho, ary zay no hampaherezany ahy isan'andro. Andriamanitra tsy mamadika aho lasa super héros ara-panahy na hoe manana pouvoir surnaturel, tsia, fa izy no manome hery ahy ka manangana ahy, ary ao anatiny zay fahosako zay indrindra no iarahany aho. Izaho tsy olo-kendry na miseho endry, fa izaho dia omeny taridalana mandrakariva, fantany tsara fa tsy endry, ka dia izay no antony mahatonga azy manolotsaina, zay le hoe fanahy ny fanoloran-tsaina. Olona endry ve mbola mila fanoloran-tsaina? Izaho dia tsy olona tanteraka, kanefa dia asain'Andriamanitra ho authentique, hoe aza miseho anao parfait mason'olona, fa ny maizy azy anao mihitsy no hirehareao ka mba hafahako manondro anao ny lalana tokony alehanao. Izaho dia tsy tsara noho ny hafa, je ne suis pas le meilleur, kanefa nofidiny. Tanareo le paradoxe. Isika rehefa mifidy dia tonga amin'ilay fitenitsika hoe tsy mifidy ny jola ho ny olona tsy mifitenitsika, fa Andriamanitra dia tsy mifidy ny meilleur, fa Andriamanitra za dia tsy meilleur azafady noho ny hafa, kanefa nofidiny. Noho izany ako antsika tsy hamita tena. Raha ozytsika hoe tariny fanan'Andriamanitra dia midika zany fa tsy hoe lasa ahoana rehefa azatsika lasa hoe rehefa manana fanan'Andriamanitra ny olona anankiray dia hoe domine ny fanahy masina, tsy midomine ny olona ny fanahy masina, fa miinspire ny olona, manome azy toridalana, manome azy taridalana, tolotsaina, manome azy hery rehefa reraka, mampitsangana azy rehefa midaraboka. Noho izany zavatra tokony tadiditsika zany dia zao dia hoe izao mety mampiseho antsika an'ilay Jesosy mitsangana tamin'ny maty. Eo anivo ny mpianatra osa. Tiako mihitsy ilay sary hoe ireo ny mpianatra midy eo amin'ny efitrano mipararetra, dia io Jesosy eo afovoany eo. Azonareo ilay contraste, azonareo ve ilay paradoxe. Ilay Jesosy nandresany fahafatesana dia mitsangana eo anivon'ireo olona matahotra, malemy, osa. Noho izany tsika dia tsy miantehitra amin'ny kapasité atsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, tsy miantehitra amin'ny herintsika, fa amin'io Jesosy izay nitsangana tamin'ny maty io, nandresany fahafatesana io, ary tsy voafeny zava-misy io, tsy voafeny rindrinefatra, nefa koa tsy mitratrevatreva manimba zavatra,
mizara ny fiadanana fa fiadanana tsy ataoko hoe malemy fa ina mo faza zany a douce, une pays douce ozy ny vazaha nefa ny a mahery. Tanareo fa tsy mahay miaraka reo ho atsika zany atao hoe puissance zany a hoe matanjaka be ny olo anankiray dia mandravarava zany hoe raha ataontsika hoe anivela zany misy olona te hiditra ato amin'ity efitrano ity ka idina baravy be dia matanjaka ny olona ahoana ny aneho'ny olona ny heriny sy ny tanjany tonga dia fonceny io varavarana io tonga dia hidirany ankeriny io potika tsisy raisina le varavarana dia asainy aminao hoe tsy mahatazona ianareo fa za mafy be zany hoe amintsika ny atao hoe puissance dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny zavatra manimba zavatra fa ny herin'Andriamanitra dia ao anatin'izay karazana douceur izay ary zay le mahavarina ao amin'Andriamanitra. Ny zany koa dia amintsika ihany koa Andriamanitra ny herin'Andriamanitra dia tsy maintsy zay no afaka mampitony ny tahotra anatintsika. Io no manome antsika n'ilay fiadanana ka manangana antsika indray. Matoatsika mitsangana na tafatsangana aorianany ady anankiray izay atrehintsika izay misy atsika dia satria ilay fiadanan'Andriamanitra no manao an'izany. Impiry moa tsika no ny anjery, impiry moa tsika no torovana, impiry moa tsika no efa nanipy-gan fa iza no nanangana anao teo. Indraindray ny olona mantsy manao taondasa tsy tsaroana mieritreritra azy ohatrany mafy be matoa zaho izy mbola zao dia mbola mafy zay lalovako zay fa tafatsangana ihany aho. Ny zavatra ampianarin'ny anao dia hoe matokitena fatokisa-tena. Tian'ny olona ny mangalatra ny voninahitr'Andriamanitra fa nisy tanana tsy hita maso tao mananangana anao tahaka an Jesosy eo fovoan'ny mpianatra fiadanana ao. Izay no namelona indray ny finoan'ny mpianatra fa raha navelany tamin'izao fotsiny na ilay Petera miseho azy mafana fo milokaloka iny tsy anaranao aho hoe io Petera efa nilasa niverina nanjony. Ny mpianatra zay niseho azy ho fidèle taminao nakaiza daholo fa raha tsy Jesosy no mitsangana eo fovoany ka miteny hoe fiadanako anareo tsy toy izao reo mpianatra reo. Ny fiadanan Jesosy no mbola matoy izao anao. Ny fiadanan izay nomeny anao amin'ny alalan'ny fanany masina no manangana anao ka mbola afahanao mijoro. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavakisika. Misaotrany amin'ny fiadanana izay omenao Jesosy fa mahery noho ny fahafatesana. Malemilemy zany fijerin'ny olona zany fiadanana zany toa hoe zany ve no herin'Andriamanitra fa ao anatin'izany no miafina ny herinao rehetra. Ary zany herinao zany dia nabaribarinao amin'ny fanangananao anay izay fa rava sy potipotika sy mongomongo tanteraka ny finoanay kanefa dia indro mbola hatsanganao ka dia tohatra ny olona mba azo jerena ihany na dia olona tsinitsinina azy. Aoka ny fiadananao tsy handao anay amin'izay rehetra alehanay. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra antsika rehetra mirary Pentekosta sambatra ho anao sy ny fianakavianao mame fotoana amin'ny hery toy izao indray raha sitrapon'Andriamanitra. Eny matoko.